Notapahan'ny mpikambana mahefy manatanteraka ao anatin'ny Akademia Malagasy tamin'ity androany ity ny foto-kevitra hanovana ny fomba fanisana Malagasy. Atomboka any amin'ny sokajinisa lehibe indrindra izany raha ny fanazavana ary miafarana ao amin'ny sokajinisa kely indrindra. Raha toa ka 3.1 ohatra no nahazatra hatrizay ka niova ho 113 kosa ny fomba famakina azy. Fomba famakina izay ampiasain'ny Malagasy sasatsasany. Momba ny fomba fanisana amin'ny teny Malagasy, ny fandaharana ny sokajinisa dia atomboka ny sokajinisa lehibe indrindra midina miandalana ary miafara amin'ny sokajinisa kely indrindra. Manan-kery zany na amin'ny fanononana na amin'ny fanoratana ny isa amin'ny tarehimarika. Izy moa misy sasantsasany amintsika Malagasy rehefa mampiasa amin'ilay izy ny fomba fanisana. Ilay izy zany raha maka ohatra tsotra dia 12 ohatra dia 12 milazana azy. Izay tsotra be ary angamba hoe manaraka ny fomba fanisana eran'izao tontolo izao. Ho fanamorana sy ho fanasoavana ny Malagasy no antony izany fanovana izany raha ny fanazavana nentin'ireo mpikambana eo anivon'ny Akademia Malagasy. Raha voamarika reo sarotra be mihitsy le hoe 770 sy 903 alina sy 7 hetsy ray tapitrisa. Tsy zany mba ho moramora kokoa ny fomba fahazahoana azy mba tsotra kokoa zany mba manaraka ny eran'izao tontolo izao le fomba fanisana. Zay no heverina fa mahasoa antsika Malagasy, mahasoa ny Madagasikara mba mora kokoa ho antsika miditra eo amin'izany sehatra ny fanotoloana zany. Manoloana izany fanovana lehibe amin'ny famakina isa teny Malagasy izany, isy ny paikady entina handraisana sy ampitana izany amin'ny rehetra. Hatreto ny foto-kevitra ihany no mbola mijoro, mbola maro ireo antsipiriany izay mbola hodiniana.